Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rehefa tonga tahaka zao ny farantaona, dia fanao ny olombelona rehetra na amin'ny orinasa izany, na amin'ny ministera izany, na amin'ny fikambanana izany, na ao anatin'ny moské izany, dia ny manao bilan mandinika ny fomba-piainany tamin'ny taona izay nidiavina ary mametraka ny paikady amin'ny taona izay ho avy. Tsy latsa-danja amin'izany antsika mpino Islamo, satria Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy efa nandidy antsika ao anatin'ny Qur'anil Karim ka niteny manao hoe: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hoy ianareo mpino, matahora nareo any Allah ary aoka ny tsirairay aminareo hijery sy handinika ny zavatra izay ho atolony an'ny Tompo Allah rahampitso. Ny rahampitso izay tenenina eto tsy hoe rahampitso taom-baovao, fa ny rahampitso tiantenenina eto dia rehefa anao hiona amin'ny Allah hiresaka mivantana aminy amin'ny fitsarana amin'ny andro farany. Noho izany, voadidy ny mpino Islamo anankiray ny handinika sy hibanjina ny fiainany teto ambony tany. Ahoana ny zavatra izay nataony tamin'ity taona 2024 ity? Inona ny tsara, inona ny ratsy, inona ny lesoka, inona no mety, inona ny tratra, inona ny tsy vita tamin'iny taona lasa iny. Ho anao izay efa nahavita zavatra maro dia tohizana izany amin'ny taona vaovao io. Ho anao izay somary vitsy ny zavatra vitanao na ankamarozany paikady napetranao, tsy tanteraka, tsy tontosa, dia aoka anao hiezaka mafy amin'izany. Nampiany mpaminany sallallahu alaihi wasallama izany teny izany manao hoe: al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Ny manan-tsaina, ny matsilo saina, ny kinga saina hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia izay olona mandinika ny tenany, mitsara n'izany tenany zany ary miasa mafy manomana ny fiainany aorian'izany fahafatesana izany. Fa ny olona adala sy kondrana kosa dia tsy miasa izy, tsy mihetsika izy, tsy miezaka izy, nefa manantena zavatsoa ho azony amin'ny Allah. Ary Omar ibn Khattab radiyallahu anhu niteny amin'ny teniny manao hoe: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Tsarao izy ny tenanareo mialohan'ny hitsarana anareo, ary lanjalanjao ny asa soa sy ny asa ratsy vitanareo mialohan'ny andajana izany manoloana anareo amin'ny andro farany. Zay no tokony ataon'ny mpino Islamo mialohan'ny ahatongavany taom-baovao sy fanaovany veloma ny taona lasa. Amaranantsika azy dia apetrao amintsika tsirairay ity fanontaniana ity. Ny tsirairay tsy misy ankanavaka, na zaho miteny na ianao miaino, dia samy ametraka n'ity fanontaniana ity. Raha ohatra ka androany ity farantaona 2024 ity no ndosy ny fahafatesana ny iray amintsika, moa ve mahavita mampiditra azy ao anatin'ny paradisa ny asa soa rehetra izay vitany hatramin'izay, sa mbola mampisalasala mety tsy hampiditra azy ao anatin'izany paradisa izany? Raha ohatra ka hitanao ny valiny fa mety mampiditra anao amin'ny paradisa ny asa soa rehetra vitanao hatramin'izay, dia ampitombo betsaka izany mba hahafahanao mahazo antoka fa tena hiditra ao amin'ny paradisa. Raha sanatria kosa mbola hisalasalanao ny valiteny, mety tsy hampiditra anao amin'ny paradisa, dia mbola tsy tara ianao fa mbola afaka manova, mbola afaka miezaka, satria mbola tsy tonga aminao ny fahafatesana. Aoka ny tsirairay handinika an'izany androany alina mialohan'ny hatoriany, dia mametraka an'izany fanontaniana zany mba ahafahany manomboka rahampitso voalohan'izany taona zany, hiova sy hiezaka mafy amin'ny ty fiainana eto ambony tany
ahafahany mahazo ny fiaina mahafinaritra any ankoatra. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny fampatsiavana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.